Voaleo amin'izay vaovao politika zay dia naninieviny mikasika ny resaka mandeha izay mivoy ny mety anoloana ireo mpikambana ao amin'ny braomaritry ny anterimera-pirenena Andriamatoa Firety mahazo azy filolefitry ity andrim-panjakana ity. Andeha ao arahantsika izay fanazavana ny filolefitry ny anterimera-pirenena izay. Manana na dia olona ray firena ka malalaka ny olona mampiseho izay azo-kianina ao anatin'izany asany zany braomaritry zany ataoko fa misy ny zava-mety nefa mety misy koa ny azo-kianina ka zay moa zany amin'izao fotoana dia araka ny asanay hatramin'izay dia miezaka manatsara foana ny fitantanana ny fiainan'ny solombavambahoaka sy ohatran'izany fa mety izay matary fahasarotana ka zay hoe midika fa hoe tokony alehany amin'ny fandravana ataoko fa mipetraka amin'ny tsarinay zany fanontaniana mikasika aiza manana resaka fandravana manao zay hoe solombavambahoaka dia tsy vitsy any midrikadrika ka solombavambahoaka zany zao tsara tranareo le fanontaniana Fizany teny misy atoerany manosika mankiriny izy zany satria ohatrany mandeha dia mandeha dia miletika tsy mahovoka anareo ankiriny. Fahitako azy aloha io sahala amin'ny zavatra be dia be rehefa resaka politika hoa misy foana ny feo misy ny feo fa na koa zany mbola tsy nanamponanako aloha nanome hoe miteny zao no teny atao na hoe nangataka fanohanana mikasika zany zarateo koa no ao anatin'izany braomaritry zany fa angamba ny misy mahatsara azy foana ny fanakianana anatina demokrasia tsika dia mitarika ny anatsara hatrany hiezaka foana anatsara ny asan'ny braomaritry zany hoe fisiana fanakianana zany zay foana zany andrisako azy.